ahoana marina tena manana fahaiza mitondra ve ny filoha roa taona sy tapany izay no nitantana ny filoham-pirenena ankehitriny ny firenena tsy zoviana amin'ny vahoaka malagasy intsony ny amafy ny fiainana sy ny dioga napetraky ny mpitondra tamin'ny vahoaka malagasy am'izao fotoana izao ny hita aloha dia miaina ao anatin'ny ampopo ny filoham-pirenena mitantana ny vahoaka malagasy fa tsy miaina ao anatin'ny hevitra sy ny fiainana ny hafa mandrona ny sedra mafy izay lalovany firenena izao nampanantena ny filoha ankehitriny io anatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy fo ny mbola kandida saingy ny fanipaka amin'izany aza ny zava-misy ankehitriny ny fanontaniana mipetraka de ny hoe tena mahafehiny andraiky ny ve ny filoham-pirenena io ny andraikitry ny filoham-pirenena aloha ninonina no zava-miseho dia fanatsarana ny fiainam-bahoaka noho ny zavatra izay efa niainan'ny vahoaka teo aloha izany hoe alohan'ny nandraisany ny fahefana ny raradraraka ny fampanantenana tamin'izany fotoana izany fa anavitra ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena ankehitriny io hoy indrindra mantsy izy hoe koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto misy ve ny fandriampahalemana mahafa-po ve ny jirama ampy ve ny sakafo malagasy misy ve ny fahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana ampy ve ny université misy asa ve ny tanora ampy ve ny sekoly mahavelona ve ny karama misy ve ny fitsaboana mahafam-po enitsika tsara angamba ny fanazavany teo sy ny zavatra izay nolazainy tamin'io fotoana io inona zava-misy ainany vahoaka amin'izao fotoana izao milamina ve ny vahoaka malagasy fa izy no mitondra ny Madagasikara ankehitriny miverina amin'ny vahoaka malagasy amin'izao ary mipetraka amin'ny filoha andrinirina rajoelona io fanontaniana io ankehitriny tsara aloha ny manamarika fa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no nitondra teto amin'ny firenena tamin'ny fotoana izay nilazainy sy nanontaniany ny vahoaka malagasy io raha ity tatitra ity aloha de mazava tsara ny hita eto araky io tablao io fa nilamina kokoa ny firenena tamin'ny taona 17 hitatsika eto fa na ny findramam-bola nataon'ny firenentsika aza ambany raha mitaha tamin'ny taona 2012 nandray fahefana Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ny taona 2012 io hitatsika tsara ity aseho ny tablao ity ny dinakely io ny taona 2012 volana fahenina ao anatin'ny taona 2012 sika izao ity sahady ny tablao izay mampiseho ny tsy fahombiazan'ny mpitondra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa fanjakana sy mpitondra anao ina no mitondra ankehitriny hitatsika tsara mantsy araky ty tatitra ity fa ny 720 isan-jato ny vahoaka malagasy no miaina tanteraka ao anatiny antsoina hoe fahantrana nanomboka ny taona 2012 io hoy indrindra mantsy ireo vahoaka madinika hoe arina fotsiny nefa mba vokatra ny tany raha vao tsy lafa androany dia latsinainy izy vao amidy dia miambambatra ihany ny amaity maity be matiantoka mihitsy zao le favoaza tena anao ivata ahoana amin'izay ny lalana ivelona amin'ilony fa tena entra taritaka satria latsonay ndray vao efa tsy mihinan-kanina ny malagasy fa noana hanina an'io dia davina an'io hanina rapitsy dia davina rapitsy tena noana izay no fitarainam-bahoaka ny hita nefa
dia ny tsy famahana io olana atrehan'ny vahoaka io no manahirana ny mpitondra ankehitriny izay tarehan'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina fa ny fanenjehana sy ny raha-matahora ary ny fanaraha-maso any filoha Marc Ravalomanana no manahirana sy mankarary andoha azy ireo. Angamo Andriamatoa filoha anara-maso ny fiainan'ny lehibe ny mpanohitra sy anao raha-matahora azy no anakaramany vahoaka anareo. Ity mantsy no zava-nisy. Mitohy atrany ny atsonjay atao amin'ny filoha Marc Ravalomanana no sakanan'ny mpitandro filaminana mantsy ny fiaran'ny filohany Atokotim raha avy nitafa tamin'ny vahoaka tany Mangamila. Raha itododo aty Andrenivohitra ny tenany dia nobahana ny zandary tetsa talata volonondry. Mbola sakanan'ny mpitandro filaminana fandroany indray ny fiara-nitondra ny filoha Marc Ravalomanana teo lazaina izay niteraka fahasorenana ho an'ny mpampiasa lalana noho ny fitohanana lavareny nataony ny mpitandro filaminana. Araky ny hitantsika teo iny dia namelarana ersa mihitsy ny lalana ary efa niandrasan'ireo mpitandro filaminana ireo mihitsy ny filoha Marc Ravalomanana. Fandrarana miendrika didijado na izao fietsika nataony ny mpitandro filaminana izao. Laza mo ireo zandary raha nanontaniana fa baiko ny azy ireo ka tsy maintsy tanterahana. Mila manao fizavana tsotra fotsiny-tsotro zao izy ireo ho hiatrany ny fanazavany. Filoham-pirenena teo aloha ve no savainy, manana maizy azy eto amin'ny firenena ary manana sata manokana mifehy azy amin'ny maha-filoham-pirenena teo aloha azy izy araka lalàna 13 tsipika aotraotra ray. Noho izany tahotra tokoa ve nambadika zao sa kosa tsy fahazakana demokrasia dia tena tsy levony vavon'ny mpitondra fanjakana mpanome baiko ireto zandary ireto mihitsy ny filoha Marc Ravalomanana. Manoloana an'ity tranga mampiseho noho ny tahotry ny mpitondra fanjakana ny filoha Marc Ravalomanana ity dia voatoetohana tanteraka ny fivezivezen'ny olona ary voahitsakitsaka tanteraka ihany koa ny jofototra voalaza ny lalam-panorenana. Lasa herim-pamiretana na mpitandro filaminana ankehitriny. Efa tsy rariny tsony izao zava-misy eto amin'ny firenena izao satria efa tafapetraka tanteraka ny jadony. Hatrany am-piangonana dia atao andromaso ny filoha Marc Ravalomanana. Ireo olona miditra sy mivoaka ao an-trano aza dia zavaina. Ambenana mafy toy izany ihany koa ny tranony ka asiana mpitandro filaminana isan'andro. Fa iverina olon-dratsy sa mpampiroory ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy vonina amin'ny fampihavanana sy ny fisian'ny fahalalana maneho hevitra ny mpitondra fanjakana raha ny zava-misy nojerena. Na samy manana ny kolotsainy sy ny soatoavana mampiavaka azy aza ny firenena rehetra eto tany izay mandala ny demokrasia dia tsy maintsy misy ny foto-kevitra na ny fitsipika ara-demokratika itovizan'ireo firenena rehetra ireo. Isan'ny foto-kevitra lehibe iraisan'ireo firenena demokratika rehetra ny tokony isian'ny fanoherana izay mipetraka ho arofanina amotsipotsitra ny tsy mety ataony mpitondra fanjakana. Ankehitriny nefa dia manam-pirofo fa miaina amin'ny fanjakana jadona tsy mahazaka demokrasia ary mpanitsakitsaka lalàna velona izao mpitondra fanjakana izao araka ny nambarana ny mpanohitra hatramin'izay. Na inona fanadiovan-tena sy fialana bala ataony mpitondra fanjakana momba n'iny tranga iny dia efa voapirofo mitohaka amin'ny tenda ny mpitondra fanjakana ireny fa matahotra fa diranovana ny filoha Marc Ravalomanana izy ireo. Izay no zava-misy ankehitriny. Lasa pitsikilo ny trano sy ny fivoahana ary ny lalana zay andehana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny zandary eto amintsika ankehitriny. Kanefa tsy fandriam-pahalemana manjaka manerana any Madagasikara. Miatrika fivoriana ara-potoana ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana izao. Andrasan'ireo solombavam-bahoaka fatratra ny fahatongavany teti-bolam-panjakana ho asipanitsiana eny amin'izy ireo. Hatramin'izay dia ireo teboka tena ifahara ny fiainam-bahoaka
no ahenany mpitondra isan-taona. Aka ohatra iray amin'izany isika. Na ela ny teti-bola ho an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, fa nampiakarina kosa ny teti-bola ho an'ny ministera ny fanatanjahantena. Voko ve ny vahoaka rehefa avy milalao baolina? Iarahantsika mahita tsara ny fahavoazana mahazo ny fampianarana eto Madagasikara ankehitriny. Rehefa haingo 4 tapitrisa ho an'ny zaza malagasy no mitsoaka an-sekoly, izany hoe miala andaharana ankehitriny eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Misy ve ny paikady ataon'ny mpitondra io amin'ny famerenana ireo zaza ireo an-tsekoly? Foto-drafitrasa maro amin'ireny sekoly ireny aza no azo arenina sy amboarina tsara. Kanefa de aleon'ny fanjakana manamboatra foto-drafitrasa vaovao noho ny manatsara ireo izay efa napetraky ny mpitondra teo aloha, satria ny politika sy ny fifanindranana amin'ireo mpitondra teo aloha no manahirana ny andohany afatsy ny ahatsara ny fiainam-bahoaka. Raha atao kazy tsotsotra sy fijery bango tokana mantsy dia azo atao tsara ny manatsara ny efa eo, ary anampiana ny sekoly sy ny ray aman-dreny ny mpianatra amin'ny karaman'ireo mpampianatra frame ny ampom-bola amin'izany. Ny sekoly lazaina fa manara-penitra, kanefa ny mpampianatra ao aminy mbola vesatra ho an'ny ray aman-dreny ary tsy voakarakara ny mpitondra manara-penitra tahaka izany ihany koa. Dia mbola sahilaza ihany ve ny mpitondra fa ny Covid-19 no mahatonga io fahasahiranana io, fa tsy ny tsy fahaizany? Dia miemotra amin'ny lafiny rehetra i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy, ary lasa ho fimehezany any ivelany ny mpitondra eto amintsika. Ay ve fahantrana manara-penitra sy fanenjehana mpanao politika ilay vely rano izay nampanantenana vahoaka? Fa ahoana marine? Ahoana marine?